Ity lehilahy ity dia voafatotry ny foana sigara nanomboka tamin'izy vao 12 taona monja. 17 taona izy izao, izany hoe 20 taona ny foana sigara. Namaly ny antson'Andriamanitra izy, ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny tranombe ny kolotsaina. Nanomboka vina anao ny fokana? Nanomboka zao efa firy taona zay? Nazo 45. Enao ve mba teo afaka amin'izao? afaka misy ataoko zao fa afaka sigara zany mbola tsy Afaka amin'izao ianao? tiako izy raha afaka Raha maketa eto isandato ny tananao, nitoka fofinaina avy amin'ny tanako. Lasa miala tato ilay fanamfokany sigara io, miala tato fanamfokany sigara io zao. Las voaka miala tato fanamfokany sigara io. Voaka daholo, alleluia, voaka daholo, alef, ny sachet, raisy ny sachet parasis, kafoka zao, fa zao ino afaka, alef, zay, alef, io fa voaka izy, tena ety lerin'Andriamanitra. Manomboka zao dia tsy tianao tsony io sigara io. Ayayayaya, las, voaka daholo, io sigara no anelany ny telopolo taona, voaka ny heriny tarika anao amin'izany. Eno anay aza manahoana nasaina nanandrana ny foka taorian'ny vavaka. Atao veo. Nioka nandoa avy an-trany. Oi fa zavatra tianao io. Amanini. Paolo. Mbola tianao ve? Tsy tianao? Sy niditra intsony ny setroka. Haleluya! Nitsawari. Chile. kasete chile. Kirtano mfono. Kung kasaya na disfruto sa tingin ko sa kito na. Kirtano. 30 ans. Chile. Nifuka sigara ni telpultono. Sodi Afrika! Faly Andriamatora Kotsavy rehefa niona tamin'i Jesosy, tsy nitsahatra izy miresaka tamin'ireo namany, nanambarany nahitany an'i Jesosy, nanaovany Jesosy fahagagana taminy. Tsy menatra izy manambara amin'ireo olom-pantany fa misy Andriamanitra ary velon'Andriamanitra eny amin'ny toeram-piasany eny amin'ny parkage régional no ahitantsika azy ao amin'ny Kotrag. Manambarany amin'i Jesosy izy, tonga vavolombelon'i Jesosy izy, tena velona Jesosy. Imako misy le resaka mandeha ohatran'izao fivavahana vandy io hoe zavatra ny atao ohatran'izao nenakay tena hoe mijoro vavolombelona za masanroana ty tena hoe afaka tanteraka zaho ary tena hoe tanan'ny pastera foana nataony ohatran'izao tamin'ny teo dia inona voaka zavatra tagnatin'ny kibo tao tsy olofa masoko nahita tena hoe zavatra ohatran'izao mivaingana za zao zany tsy mahatsara hoe hifoka sigara na hoe mahatsara na hoe misy tsisy anatin'ny eritreritako mitsara nanomboka tamin'ny sabotsy le izy tamin'izao mbola tsy mahatsara tena sigara zay ke manentana atsika vahoaka mazenga na lavitrany na makaiky zay maheno an'izao raha resako zao zay mahita maso mivantana amin'ny télé amin'izao koranako zao mitongava fa ao ny tena izy mivavaka za anarany hoe za mandeha mivavaka koa fa tsy hitako le hoe manakory ty vany fiainana anakay fa tao tena natsapa zao fa hoe ato any tena izy. Ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ty zany ataoko fikorana fanany voninahitra dia atao tany masaja daholo. Alarobia amin'ny 22 hatramin'ny 2 atany masaja. Ny sabotsy zao koa zany tsy ao maison de la culture araka ny mazatra fa ao atany masaja ihany manomboka amin'ny fito sasany maraina dia efa manomboka eto bazariny atany masaja moa zay zao
dia midina any fotsiny amin'ny lalana mangany tsara rano ny alahady koa tany masazy zany hoe tsisy zany amin'ny maison de la culture marivon'ity herinandro ity fa atao tany masazy daholo ny fotoana rehetra larobia amin'ny 20 sabotsy amin'ny fito sasany alahady amin'ny valo maraina tena andrema